أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة بإذن الله سبحانه وتعالى ريبينو إسلام sy ireo rehetra lina ty andalina mahakasika ny tontolo ny finoana islamo. Androantsika dia mbola iresaka ihany ny tontolon'ny famaritana ny finoana islamo. Fa ny finoana islamo araka ny efa voalazantsika dia famaritana nentin'i Jibril nampahafantarina ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam zay miankina indrindra amin'ireo andro dimy zay ankinany finoana islamo. Nazavaintsika teto ihany koa fa ny finoana islamo dia finoana miresaka lohahevitra efatra lehibe, dia tsy inona izany fa fotom-pinoana, ny fanompoana, ny lalàna mifeny fiarahamonina ary ny fitondran-tena. Ireo zavatra efatra ireo dia lohahevitra lehibe tokoa iompana ny foto-kevitry ny finoana islamo sy hitaizany ireo mpanaradia azy. Fa ny islamo dia mitaiza ny mpanaradia azy ara-potom-pinoana, mitaiza ny mpanaradia azy ara-panompoana, mitaiza ny mpanaradia azy ihany koa amin'ny tontolo ny fampiarana lalàna mba hahatonga azy ireo ho tandalàna ka misy lalàna mifeny fiarahamonina izy ireo. Ny finoana islamo ihany koa dia mitaiza ireo mpanaradia azy amin'ny tontolo ny fitondran-tena mba hananan'izy ireo ny fitondran-tena mendrika izay nirantovina tao anaty boky masina sy ny fampianarany mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ka mbola izay fampahafantarana sy famaritana bebe kokoa ny finoana islamo zay ihany no resahantsika androany ka hitenitsika manao hoe ny islamo dia valon'ireo fanontaniana anaky telo izay mazana manitikitika tokoa ny fomba fisainan'ny zanak'olombelona, ary maro ireo efa niezaka ny nanazava mahakasika an'izany, na ireo mpikaroka na ireo mpity fahendrena zany hoe ireo filôzôfa, nefa ihany koa androanitsika dia anazava ny fomba fahitan'ny mpino islamo valon'ireo fanontaniana anankitelo ireo. Satria manitikitika ny olombelona tokoa ilay fanontaniana voalohany dia ny hoe avy aiza moa isika, ny faharoa dia ny hoe inona moa ny antony nahatongavantsika eto, ary ny fahatelo dia ny hoe aiza no hiafarantsika zanak'olombelona. Raha anao fomba fijery voafaritry ny Korantsika ny fomba nentiny namaly ireo fanontaniana anankitelo ireo dia toy izao: ho indrindra Allah miteny ny fihevin'ny olombelona anatin'ny Koran manao hoe ya ayyuhan nas, o ianareo zanak'olombelona, in kuntum fi raibin min al-ba'th, raha ohatra ianareo ka manana fisalasalana mahakasika ny fitsanganana amin'ny maty, fa inna khalaqnakum min turab, dia izaho no nanamboatra anareo avy amin'ny fotaka, thumma min nutfa, avy eo namboariko ihany koa ianareo avy amin'ny tsirinaina, thumma min alaqa, ary efa avy eo zany tsirinaina izany dia nanjary vongan-draha, thumma min mudghatin mukhallaqa, ary avy eo dia namboarina avy amin'ny nofo marefo dia marefo manana endrika wa ghayru mukhallaqa, na ihany koa mety tsy nisy endrika voafaritra, linubayyina lakum, zany dia mba ho fanazavana antsipiriany ho anareo, wa nuqiru fil arhami ma nasha, ary zay sitrako hitoetra ao anatin'ny tranonjazany reniny dia hitoetra ao raha ohatra ka sitrako izany, ila ajalin musamma, mandritry ny vanim-potoana voafetra, thumma nukhrijukum tifla, ary efa feno volana ianareo dia navoaka ho zaza kely, thumma litablughu ashuddakum, ary misy aminareo hanjary hatanjaka sy ho tanora, wa minkum man yutawaffa, ary misy aminareo no faty sady
raha vao mbola zarafanahazo zany fiainany zany. Wa minkum man yuraddu ila arzali al-umr, ary misy aminareo no ho tratrantitra likay la ya'lamu min ba'da ilmi shay'a, mba tsy ahalalanareo ny ninona intsony taorinany nahafantaranareo ny zavatra rehetra. Zany de fanambarana avy amin'ny Allah prepare zao tontolo zao, mitanisan'ny tsy priany fomba ny hevin'ny olombelona, fa avy amin'ny fotaka ny olombelona, avy eo ny fotaka namoaka tsirinaina, ny tsirinaina nanjary nivadika ho vongan-drà, ny vongan-drà nivadika ho modra, ny modra de mazava ho azy fa nofo malemilemy ohatran'ireny raha ohatra ka omena angamba mifampitahana de reny tongotrombo raha ohatra ka nahandro isika de ampitson'iny izy manjary lasa misy saosy matevitevina malemilemy ohatran'ny nofony zay nefa tsy nofo akory, de igny antsoina hoe modra. Ary ny vongan-drà ozy nivadika ho modra rehefa avy eo misy ny mena endrika, misy ny tsy mena endrika, avy eo nitoetra tao anatin'ny tranon-jaza zany nandritry ny vanim-potoana voafetra, avy eo nanjary zaza. Ireny rehetra reny de ambara tonga scientifique avokoa, tsy takatry n'izay ny zanak'olombelona ankehitriny, ary ny siansa rehefa tonga de nanamafy ny fahamarinan'izay voarakitry ny Qur'an efa 150 taona mahery lasa izay. Amin'ny fanambarana hafa raha ny Qur'an raha manambara an'izany fihevintsika zanak'olombelona zany koa de mbola miteny izy manao hoe walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, ary ny zanak'olombelona de namboarina avy amin'ny vongatany voavolavola, avy amin'ny fotaka ny volavolainy no niheviny zany zanak'olombelona zany. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, ary avy eo de nanjary lasa tsirinaina nitoetra tao anatin'ny tranon-jaza, zany de fanambaran'ny Qur'an. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa, avy eo zany tsirinaina zany de nivadika ho vongan-drà, fa khalaqna al-'alaqata mudgha, ary ny vongan-drà rehefa avy eo de nivadika ho mudgha na nofo marefo de marefo itsika, fa khalaqna al-mudghata 'izama, ary zany mudgha izany no nivadika anjary lasa ho taolana rehefa avy eo, fa kasawna al-'idhama lahma, ary rehefa avy eo izany taolana izany de nofonosana nofo. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, ary rehefa avy eo de nanjary lasa zavaboary hafa endrika tanteraka mihitsiny. Fa tabaraka Allah ahsanul khaliqin, kadera ho an'i Allah ilay mpamorona, pahary mendrika indrindra. Toy zany nentin'ny Qur'an namaritra ny fihevin'ny zanak'olombelona. Tao manko ireo olona somary nietraketraka tamin'ny tontolon'ny foto-kevitra sy ny fanambarana de niteny nanao hoe ny zanak'olombelona neka avy amin'ny rajako ny nipoirany, de somary gaga ihany ny tena hoe ary maninona hatramin'izao taona zay iainantsika zao mbola misy rajako tavela rajako foana, fa ny rajako de tsy hiteraka afa-tsy rajako ary hanaranaka rajako hatranitrany. Zanak'olombelona de zavaboary hafa tanteraka namboarin'Andriamanitra araka ny fitantarany voafaritra ny Qur'an. Toy izany fihevitry ny Qur'an ny fihevin'ny zanak'olombelona, fihevitra masina, mendrika, mahateodera, tena fantatra tokoa fa avy amin'ny pary zao tontolo zao, fa tsy sanatrian'ny vava na olona teo ambony angano sy honohono sy tombatombana, ka nilazan'ny sasany ankitsy ranobe zao tamin'ny fomba feno mieritreritra fa hoe avy amin'ny rajako ny zanak'olombelona. Angamba zay niteny an'izany de nahita ny tenany fa manana toetran-drajako sy fomba mampanao-drajako zay biby, ka niteny zany rehetra izany. Fa ny mpino Islamo kosa de manandratra sy mametraka ny zanak'olombelona amin'ny toerana mendrika fa hoe Andriamanitra ny namolavola azy tamin'ny fotaka, ary zany fotaka izany no nampidirana nanjary lasa tsirinaina, ary zany tsirinaina nanjary lasa vongan-drà, ny vongan-drà nanjary lasa modra, ny modra nivadika taolana, ny taolana no nifonosana nofotra rehefa avy eo, ary rehefa zany de nampidirana fanany zanak'olombelona. Zany ny fomba hoentin'ny mpino Islamo mahafantatra sy mamafitra anao olombelona mendrika, fa ireo olombelona tsy mendrika kosa de namaritra fomba fiheviny araka ny voalazantsika. Mbola ny Coran ihany, raha ohatra ka apitraka antsika foana le fanontaniana hoe aveza marina moa ny zanak'olombelona, de mbola ny Coran le boky masin'ny mpino Islamo ihany koa no miteny manao hoe falyanzuru al-insana mimma khuliqa, aoka ny zanak'olombelona handinika hoe avy amin'inona ny nanamboarana azy.
khuliqa min ma'in dafiq, namboarina avy amin'ny rano ny fantsitritra, ranonaina ny fantsitritra zany, yakhruju min baini sulbi wat-taraib, zay nivoaka teo anelanelan'ny taolan-tsatra sy ny taolan-tehezana. Ireny dia voaporofa raha scientifique avokoa ankehitriny ny fahamarinany fanambaran'ny Coran fihevian'ny zanak'olombelona raha ataony fanadihadiana sy ny famakafakana, zay manambara fa fomba mendrika toy izany namaritan'ny Coran ny fihevian'ny zanak'olombelona, ka tokony ho toy izay ihany koa no heveran'ny mpino silamo azy, izay tsy mino an'izany foto-kevitra zany. Mazava ho azy dia afaka mamorona foto-kevitra vokatry ny angano hoentiny laza ny fomba niheviany tety ambonin'ny tany. Ary mazava ho azy rehefa mipetraka indray ilay fanontaniana faharoa, raha izay ny fomba rehetra hoentintsika mamaly ny fanontaniana voalohany hoe avy aiza ny fihevian'ny zanak'olombelona raha araka ny voalazan'ny Coran. Fanontaniana faharoa indray dia miteny mana hoe limadha jina, fa naninona ny zanak'olombelona ny tonga eto ambonin'ity tany zay diaviny ity. Dia manambara ny Coran miteny mana hoe ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tsy nanamboatra ny zanak'olombelona sy ny jiny aho afa-tsy ny anompo ahy. Ny fanompona io no antony hevian'ny zanak'olombelona eto ambonin'ny tany, satria ny fiainan'ny zanak'olombelona rehefa ampanarahana ny rafitra rehetra ny faritan'ilay mpahary zao tontolo zao ny fitantanana azy, dia zany no antsoina hoe fanompona. Fianao rehefa manompo an'Andriamanitra amin'ny fomba ny faritany dia mpanompo ianao, renao miaina amin'ny fomba nentin'ilay mpahary zao tontolo zao namaritra ny fomba tokony hoentinao miaina dia mpanompo ianao. Raha ianao no mandala ny rariny sy ny hitsiny araka ny lalàna rehetra ny faritan'ilay mpahary zao tontolo zao dia mpanompo ianao. Ka ny fihevian'ny zanak'olombelona teto ambonin'ny tany dia io antony masina io hoe andeha hanompo ilay mpahary izao tontolo zao. Fa ny zanak'olombelona rehefa mandeha miasa ka mahafantatra hoe ireto ny fipetranapetrак'Andriamanitra hoentina mandrafitra n'izany asa zay ataoko zany, tsy azo ataoko ny mangalatra, tsy azo ataoko ny mandainga, tsy azo ataoko tsy azo atao misoloky, tsy azo atao manambaka, tsy azo atao mifetsy ratsy anatin'izany fanatanterahana ny asa zany. Mazava ho azy ny asanao dia asa fanomezam-boninahitra n'ilay mpahary zao tontolo zao ka fanompona izany. Ny zaza anankiray rehefa mandeha mianatra ka ny ao an-tsainy dia ny hoe hanovo fahalalana mba hahafahany miatrika ny hoaviny, ahatonga azy olo-mendrika, olona mpandala ny rariny sy ny hitsiny araka ny faritan'ilay mpahary zao tontolo zao, dia izany olona izany no antsoina hoe olona tonga eto ambonin'ny tany mba hanompo sy hanatanteraka ny sitrapol'ilay mpahary zao tontolo zao. Ka ny fomba famalin'ny mpino silamo zany rehefa anontaniana izy ireo hoe fa inona ny antony hevinareo eto ambonin'ny tany, dia mamaly zahay mpino silamo manao hoe ny antony hevinay eto ambonin'ny tany dia hanompo ilay mpahary zao tontolo zao amin'ny fananganana ny rariny sy ny hitsiny sy ny fanompona, ary ny rafim-piarahamonina sy ny fitondran-tena rehetra tiany hitondrana ny fiainany zanak'olombelona. Izay no antony hevian'ny mpino silamo eto ambonin'ny tany. Fa ao moa ireo olona zay tonga ety ambonin'ny tany tsy mahafantatra ny antony, dia any amin'ny bara izy no mandany ny andro no misotro toaka, any amin'ny toeram-pijangajangana izy no manao ny adalàna rehetra manaparitaka n'izao karazana aretina azo tamin'ny firaisana ranofo rehetra izao. Ny sasany ara dia any am-piangonana zay toerana tokony natao fanompona n'ilay mpahary zao tontolo zao indray no manao zao toetra mamoehitra sy vetaveta mifanohitra amin'ny toetra maha-olombelona rehetra izao. Fa raha ny mpino silamo no anontanianao hoe inona no antony heviana teto ambonin'ny tany, dia tsisy ankoatran'izay, hanompo an'ilay mpahary izao tontolo zao amin'ny fanarahana ny fahendrena rehetra misy. Mazava ho azy misy eo mpino silamo ihany koa zay mitondra kasikety sy fomba mampanao ny mpino silamo amin'ny endrika ivelany fotsiny, fa voatarika any amin'ny tontolo ny tsy ny heviany. Zany hoe raha Andriamanitra namaritra fa izany no antony tokony heviany teto ambonin'ny tany dia miopefy izy. Zany hoe tsy voatery ny mpino silamo rehetra ihany koa dia ho mpandala ny rariny sy ny hitsiny sy ny fananganana ny fahamarinana mba ho fametrahana ny fanompona an'Andriamanitra ho antony ray voalohany ny heviana teto ambonin'ny tany. Dia mitoy ihany ny fanazavana
tonga eo amin'le valim-panontaniana fahatelotsika rehefa isan'ny fanontaniana mahaliana ny olombelona tokoa indray ny fanontaniana manao hoe ary andeha ho aiza antsika zanak'olombelona ho arinan'izao fiainana izao. Mazava ho azy ny tsy nandinika dia tsy nijery afa-tsy izay tazany masony ka nitenina na hoe anjary lasa hovovoka dia vita eo ny momba azy. Fa ny mpino Islamo izay finoana nanokatra amin'ny fisainan'ny zanak'olombelona amin'ny endrika farany tonga lafatra indrindra dia nampahafantatra an'izy ireo ny toerana andehanan'izy ireo aorianan'ny fahafatesana ka nitenina na hoe ya ayuha al-insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi. O ianareo zanak'olombelona, ianareo dia miezaka ny mba hahita ny tomponao ka hiaona aminy ianareo. Izay manambara fa ao aorianany fahafatesana ny zanak'olombelona dia andeha hiaona amin'ilay tompo mpahary azy, ilay zanahary izay nanamboatra azy. Fa tsy sanatrian'ny vava ho tapitra hatreo ny fisiany zany zanak'olombelona zany, satria tsika olombelona dia mahafantatra fa ny zavatra efa nisy dia tsy afaka mivadika zavatra tsy misy. Fa rano nampangotrahanao tanaty vilany dia ritra tsy nahary nanjavona dia tsy midika fa nanjavona akory ilay zavatra, fa nivadika ho entona, nivadika ho zavatra endrika hafa. Ny zavatra anankiray rehefa avy nisy dia tsy afaka ny tsy hisy fa hitohy hatrany foana ny fisiny. Ka ny fanahinao, ny vatantenanao izay efa nisy dia hitohy ny fisiny, ary ny fisiny ao aorianan'ny fahafatesana dia ny fitsanganana manoloana ilay mpahazo zao tontolo izao mba hiatrika ny fitsarana azy sy ny fidirana ao anatin'ny paradisana afobe. Mbola ny fampianaran'ny mpino Islamo ihany koa no miteny hoe thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ary any amin'ny tomponareo no fiverenanareo ary izy hanambara aminareo izay rehetra nataonareo. Zany hoe ny olombelona ho aorianan'ny fahafatesany dia ho any amin'ny tompony, hiverina any amin'ilay mpahary azy. Ary io mpahary azy io dia andeha hanambara aminy ireo asa rehetra izay nataony, ireo zavatra rehetra izay nitanterahany, ireo rehetra izay voarakitra momba azy tamin'ny fandalovany tetỳ ambonin'ny tany. Satria ny mpino Islamo dia mino fa ireo anjely izay zava-boarin'Andriamanitra dia misy amin'izy ireo nasain'Andriamanitra handray andraikitra mba hanoratra izay rehetra nitanterahany olombelona. Ka ny mpino Islamo amin'ny fomba hoentin'ny mpino Islamo mino ny fotom-pinoana ny mpino Islamo dia mametraka sy miteny amin'izy ireo fa izy ireo ao aorianan'ny fahafatesana dia andeha ho any amin'ny tompony mba ho tsaraina hahazahoany ny paradisa mandrakizay na hahazahoany ny afobe mandrakizay arak'izay vitany teto ambonin'ny tany ary ho ampahafantarina azy izay rehetra vitany. Toy izay no isan'ny fomba nentin'ny finoana Islamo na maritra ihany koa ny antsoina hoe inona moa ny antsoina hoe finoana Islamo. Ny finoana Islamo dia mampahafantatra ny zanak'olombelona ny hoe avy aiza izy ary inona ny antony nahatongavany teto ambonin'ny tany ary andeha ho aiza izy ao aorianan'ny fahafatesana. Izany dia fomba nentin'ny finoana Islamo na maritra ny antsoina hoe inona moa ny antsoina hoe finoana Islamo ary inona ny zavatra tiany ampita ho an'ny zanak'olombelona. Toy izay indray angamba no azontsika natolotra androany mirary soa sy fahombiazana ho an'ny tsirairay avy ny tenanay teo am-panarahana an'izany fandaharana izany ary mirary fiaonana tsy ho ela ho an'ny mpino Islamo rehetra tsy ankanavaka ary mirary ihany koa fahafantarana bebe kokoa ny finoana Islamo ho an'ireo rehetra mpandalina tsy mpino Islamo tia hafantatra mahakasika an'izany finoana Islamo zany. Ka mandra-piona tokola finaritra tompoko vavy. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.